mpandraraha université ny Fianaratsoa manome 420 ora ny fanjakana amany olana. Frantsa tsy mahatoky ny flo afrikanina intsony. Ahitany tetsakady fotsy be felatanana nanolotra fanampiana ny député feno. Alakamisy 20 Septambra taona 2024 fankafaliana sy ampitiavana indraitra tokolasy sy tompoko vavy no tsidiako ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao fampianarana ambony avy any Fianaratsoa avetrany arsinetsika misantatra ny fiarana amin'ity ariva ity ny tokona ny mpandraraha ao amin'ny université Andrianjato Fianaratsoa tamin'ity androany ity ny taky ny karamany mitondra ny andindiny mikasika izay ry ny namana mpanao gazety NambitsoVersitraka sy Tahirinena. Leo ny fampanantenana lavareny ataon'ny fanjakana ireo mpandraraha eo anivon'ny université ny Fianaratsoa ka nanao hetsika fanairana mba handraisan'ny fanjakana nandraikitra tandrify azy. Fanambaniana sy fanaovana tsinotsinony izao zava-misy izao nambaran'izy ireo. Efa ela ireto mpandraraha ireto no nitaraina. Fampanantenana pokaty hatrany no hita sy re nandritra izay fotoana maro izay. Efa andohalika ny rambary ankehitriny ka manome 420 ora ny fanjakana izy ireo amahana ny olana. Efa tena tsirariny tsony tsy firarahinanay amin'ny resaka karama hoy ireto mpandraraha ny université ireto fa tsy maintsy tokona foana ve zany vao azo ny valoka sasarana. Tseivna fa omaly no nanao lakolosy fanairana ny mpandraraha ny université teto Antananarivo. Saika olana arabola foana matetika no miseho eo anivony anjerimanontolo na ny karama mpandraraha andreo université no tsy voaefa na ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Fototra iray manimba ny fampianarana eny amin'ireo université ny fiverimberena ny tranga tahaka izao. Vaovao avy any Akatso kosa indray teny grevy ihany koa androany ny mpianatra Akatso izay avy amin'ny faritra Amoromani no ny atsonjay miatra amin'izy ireo. Nesorina tamin'ny trano fonenany eny amin'ny fonenan'ny mpianatra Akatso matsy ireo mpianatra avy any Amoromani ireo ka nomena mpianatra hafa avy any Analanjorofo ka izay no niteraka izao fitokonana izao. Arao antsiprian'izay eo amin'ny sary Sirindra tsara ny toky Ramarla. Leo ny fampanantenana lavareny ataon'ny fanjakana ireo mpandraraha eo anivon'ny université ny Fianaratsoa ka efa valvorana izay no nesorina tamin'ny trano fonenany tao amin'ny cité Akatso ireto mpianatra avy any Amoromani ireto. Tsy nisy ny toerana nomena azy ireo anefa fa nomena mpianatra avy any Analanjorofo indray ny trano fonenany ireto mpianatra avy any Amoromani ireto. Misy zany ny olana anay mpianatra zay efa miverimberina ety amin'ny cité ka ny tragnonay Amoromani dia ampidiran'ny DQ na ny chef de département ato zany onona avy amin'ny région hafa kanefa ny kilonganay dia kilonga mpianatra tsy indray mandeha tsy indroa io zavatra zany fa efa miverimberina matetika ka tsy hoekenay intsony le izy. Voalohany moa zany tragno atao Akatso bloc 494 zay ao ambadika ny tragno madame ministre tamin'izy mpianatra tety zany. Ambadika ny tragnony ao efa fantany tsara efa fantany le problème tsy nisy vahaolana le izy hatreto valy volana aty afara tsy nisy ninina ny tragno tsy nisy vahaolana nomeny zareo fa fandaninandro aminay ihany zany ataony isanandro ny tranga ndray koa ny olana aty tragno vaovao raika hafa ndray koa ampidirinona hafa avy amin'ny région io ihany ka ngay zany tsy agnaiko tsony satria fa nisikitsahana ny zoanay le izy. Ny tragno dia tokony agnay amin'ny fikambanan'ny mpianatra miaraka amin'ny ao amin'ny zareo administration mametraka olona ao avy amin'ny mpianatra avy amin'ny faritra anay fa tsy olona hafa mihitsy satria ve agnay ve tsy manam-bola ve ny ankizinay na satria ve agnay
mahantra ve ny akagny aminay dia tsindritsindriana ve hoe omena olona hafa ny tragnonay ka tsy ekenay mihitsy zany zay mahatonga ny adana ataonay eto androany. Voatontonona ho ao ambadiky ity raharaha ity ny lehibean'ny Septambra antsoina hoe diku ao Akatso ka takin'izy ireo ny alan'ity tompon'andraikitra ity eo amin'ny toerany. Mahakasika an'ilay hoe conflit entre anay mpianatra, izay no mahatonga anay manao antsoavy mba tsy hisiana resaka atoboko satria ny antony dia ity ny andrimatoa diku no manao ny ataony a dia ny mpianatra samy mpianatra avy amin'ny région no avy amin'ny faritra samihafa no hiady ka ao anatin'izay a dia miantso ny taliany croix, miantso ny madame ministre fantany tompoko, fantany tena fantany tsara io satria voantrangy problème io a isan'ny nahazo SMS tamin'io izy. Ny olona nasorona tao anie tsy raha hoe olona hoe tsy mpianatra e, ny ankizy mpianatra tao naninona ny esorina, ny ankizy lazaina fa hoe tsy tao ela be, tsy tao le ankizy fa narary ananana zany taratasy zany fa tsy hoe tsy ananana, atoro azy zany zavatra zany, tsy misy résolution fa aleo fa ilamina atsika hijery solution antsika mahakasika an'io, hatramin'izao tsy misy. Nofatsiandreo mpianatra moa ny varavarana miditra ao amin'ny birao ity tompon'andraikitra ity ka tsy ala eo amin'ity birao ity ireo mpianatra raha tsy miala eo amin'ny toerany ity lehibe ny diku ity. Ankoatr'izay dia manjaka hatrany ny kolikoly amin'ny fametrahana mpianatra amin'ireny sy teny mpianatra ireny ka miantso ny bion koa ireto mpianatra ireto hijery akaiky izany raharaha izany. Eo izay vavaon'ny fampianarana ambony izay hatrany dia nodimandry i Eliza tovovavy 20 taona mpianatry ny TGE SP Université Antsiranana. Rola hafa kosa no naratra natory tanaty salle d'étude ireo mpianatra voatonga ka dia niotsaka tampoka nefa nisolaitra be ka nianjera tamin'izy telo ireto. I Eliza no tena voamafy ka voatery nentina niakatra taty amin'ny CHUJR Antananarivo atao scanner kanjo izao ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Misy fitarainana fa atsoina ho avy any ireo mpianatra avy lavitra tafiditra ao amin'ny université toy ny ao amin'ny polytechnique ambara fa efa vonona ny trano kanefa tsy misy zavatra milamina rehefa tonga tany antoerana ireo mpianatra ireo. Eo amin'ny vavaon'ny toe-karena kosa indray ny antsika manohy ny fiarana amin'ity hariva ity. Ny aina mivantana ny krizy ny Covid-19 teto Madagasikara ny orinasa madinika hatramin'ny lehibe. Ny tsify sy ny asa fa eo ihany koa ny fihibohana no tena nanamafy ny krizy no lalovana izy ireo. Tsy misy afa-tsy ny fisokafa ny sistany no vahaolana voalohany andrasan'izy ireo amirenana indray ny tontolon'ny asan'izy ireo. Tsisy kamera sy Andry Rakoto Malala. Eny, nisy nahazo tombony fa ny ankamaroany orinasa teto Madagasikara aloha dia niaina faty antoka avokoa nandritra ny Covid-19. Ny vokatra mikasika ny fanafody no nahazo tombony hatramin'ny 300 isan-jato. Nanomboka ny volana Martsa 2020 no makaty. Ny fizahantany kosa dia niaina faty antoka hatramin'ny 100 isan-jato mihitsy ary mbola tsy tafarina azy hatramin'izao. Isan'izany ihany koa ny fitaterana sy ny varotra. Maro tamin'ireo orinasa kely teto Madagasikara no nanajanona mampiasa raikitra tao aminy ny volana janoary 2020 hatramin'ny 13 isan-jato. Nisy tamin'ny orinasa mihitsy azy no nanakatom-baravarana hatramin'ny 13 isan-jato. Sitra olana be da be ny entreprise ny tena nijaly zany a dia ny entreprise ny tourisme zany akory tsy midika hoe tsy nijaly daholo ny entreprise rehetrarehetra fa ny tourisme zany tena nijaly fa ny zareo zao misy baissena 90% io ny chiffre d'affaires fa ny entreprise sasany zany secteur sasany a dia nisy eo ny baisse ngamba tsika moyenne teo 50% zany ny baisse na activité. Misy zany entreprise tena hoe nanidy varavarana fa fantatrao tsara moa zany fa aty Madagasikara sarotra be manidy entreprise any lafo manidy entreprise. Miandrandra mafy ny sokafany assistant ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Tsy misy afa-tsy izay no anarenana aingana ny toe-karena eto Madagasikara. Ny priorité moa ny sokafana voalohany indrindra ankoatran'ny tourisme ny afahany ny entreprise maka izay olona mpiara-miasa aminy izay any ivelany. Betsaka ny entreprise ato amintsika mpiara-miasa amina avy any ivelany mila expert izy dia iny zany libre circulation ny olombelona zany ny tena ilaina amin'izay. Ankoatran'izay koa zany mazana zany ara ny tsy ny tourisme ihany no impacteny amin'ilay ouverture frontière fa ny activité antsika en général satria na amin'ny fianakaviana na amin'ny ninina activité anao ilainao foana le circulation dia iny zany mahatonga antsika miteny hoe misy impact positif ho an'ny olona rehetra zany ouverture an'ilay frontière.
manodidina ny 770 ny hetra alohan'ny mpikamban'ny GEM amin'ny fanjakana. Asa mihoatra ny 170 kosa no avy amin'ny mpikambana sy ny orinasa. Izay lafim-baovao izay trany dia very fanambola velona io no azo amezana ny zava-manjo ireo mpietsehatra ao anatin'ny fizahantany eto Madagasikara. Hatramin'ny katonany sisy tany Madagasikara ho an'ireo mpizahantany dia mandohalika tanteraka ity sehatra iray ity. Araka izany dia mbola miandrandra ny fisokafan'ny sisy tany amin'ny volana Oktobra ihany koa ireo mpietsehatra ireo. Jessica Miray sy Andra Kotomalala hatrany. Na hotely lehibe na salansalany na mpiseradi dia lasibatra ny krizy ara-pahasalamana avokoa. Marina fa raha ho an'i Madagasikara manokana dia saika mandray ireo mpizahatany avy ao Italia, France, La Réunion ary Allemagne. Ireto farany izay mandrafitra ny 700 ny tseny iraisam-pirenena amin'ny lafin'ny fizahantany. Ankehitriny miantso vonjy ireo mpisehatra amin'ity sehatra ity ny mba hanokafana ny sisy tany izay vinavinaina isokatra amin'ny volana Oktobra izao. Alors l'année 2020 a été catastrophique, le secteur a été sinistré dès le 19 mars, en sachant que les premiers mois de l'année sont des mois cycloniques et que historiquement on reçoit très peu de clients. Et ensuite tout s'est arrêté, notamment les vols internationaux, et il y a eu la fermeture des frontières. Donc on a perdu pratiquement 100% de chiffre d'affaires et de revenus, et on a dû mettre un peu plus de 90% de salariés et collaborateurs au chômage technique. Alors on croise des doigts pour que la frontière réouvre en octobre. En revanche, on travaille de concert avec les autorités, qu'elles soient nos autorités de tutelle, tourisme, transport, mais bien entendu aussi la santé, pour faire que les arrivées de touristes se gèrent bien, pour ne pas avoir une énième vague de Covid-19 à Madagascar. Ny vaksiny moa dia lalana iray ahafahana manokatra ny sisy tany. Ary efa nisy ny fanaovana vaksiny Vaovao ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fizahantany. Na eo azy izany dia tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanajana ny fipetraram-pahasalamana rehetra. Tsy ireo mpisehatra mivantana amin'ny sehatra ny fizahantany ihany no lasibatra amin'ny fikatona ny sisy tany, fa na ireo mpandraharaha manodidina ity sehatra ity ihany koa dia voalaza fa miandrandra ny fisokafan'ny sisy tany. Niteraka voka-dratsy maro teo amin'ny fiarian'ny-ponina amin'ireo faritra miaina amin'ny fizahantany ny fikatona ny sisy tany. Miandrandra araka izany ireo mpikirakira ity sehatra ity mba hisokafan'izany izany sisy tany izany satria efa maro ireo fiofanana nomeny ireo sehatra maro samihafa toy ny trano fisakafoana, trano fandraisam-bahiny sy ny maro hafa mba ho fiomanana amin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity. Fa efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny fikarohana ny asolo ny arina fandrehitra avy amin'ny hazo ny malagasy amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izao dia efa misy azo asolo ny arina fandrehitra avy amin'ny hazo. Mbola Jessica Miray sy Andra Kotomalala hatrany. Raha vao manao fikarohana amin'ny internet mikasika ny fahasimbany ala eto ambonin'ny tany dia lohalisitra i Madagasikara. Ary isan'ny tena mampiaya. Ny 20% amin'ny tany eto Madagasikara dia rakotra ala avokoa. Izany hoe manodidina ny 3.0 tapitrisa hektara. 5 alina hatramin'ny 1 hektara isan-taona ny potika. Teo anelanelan'ny taona 3.7 sy 700 hatramin'ny taona 4.4 ny hena 7.3 ny faritra rakotry ny ala teto Madagasikara. Efa manomboka mahaliana ny malagasy kosa nefa amin'izao ny ekôlôjia na ny fikajiana ny tontolo iainana. Efa misy atao amintsika ihany koa itony arina itony izay tsy natao tamin'ny hazo. Bio-charbon moa filazana azy zany hoe charbon azo avy amin'ny akora rehetrarehetra izay efa tsy ampiasaina intsony. Ohatra hoe ravikazo, odimboanjo, hoditra coco, hoditra voanjobory, dia fakafakana ravikazo dia efatra amin'io mampafana rano mafana efa ataontsika hoe le vilany be kokoty ary zany fa tsy zavatra hafa any amin'ny 54 reny ary raha valo amin'io mabary dia mahavita rano napango ihany koa. Mbola sarotra nefa ny fitadiavana lalam-barotra eto amintsika satria tsy mbola maharisika ny malagasy loatra ny fampiasana azy. Satria mampatonga an'izy vulgarisation foana hatramin'izao atao hoe ny tena nahitana le zavatra final zany hoe ohatr'izao le izy mbola atao anatin'ny roa taona dia zay. Le mpanohana arabava aloha dia misy hoe nareo atao an'izao fa finalement zay zany miainga amin'ny herin'ny tenanay ary zay efa nanova teo-tsaina
zay zany tsy mangataka amin'izy amin'izy koa satria raha mbola izay ihany mbola ho ataonay hoe mbola iandry fangatahana dia raha mbola zao ny rafitra zany dia tsy misy zavatra ho azonao zany eto aleo tonga dia amboarina ny saina hoe andao hiady. Ny ankamaroan'ny olona namotaniana ihany koa dia tsy mahafantatra akory ny fisiana arina vita tsy avy amin'ny hazo. Saika tsy mahafantatra ihany koa ny antsoina hoe recyclage na fanodinana zavatra efa niasa ho afaka ampiasaina indray. Ahoana no mba mety mahafantatra charbon ankoatra hoe vita avy amin'ny hazo ve ianao? Tsy mahafantatra izay tompoko. Dia ianao ve mahafantatra ny atao hoe recyclage na hoe fanodinana zavatra vita, misy zavatra efa vita zany ao dia ahodina dia avitana zavatra hafa indray? Tsy mahafantatra. Dia ianao zany raha misy zavatra vita avy amin'ny charbon vita avy amin'ny zavatra hafa ohatra ankoatra ny hazo dia mety alianao ve ny ampiasa azy? Ie, maliana satria ny charbon efa lafo. Tsy mahafantatra tompoko. Fa ianao zany avy amin'ny hazo ihany koa vita? Avy amin'ny hazo. Dia avy amin'izay ihany mbola ampiasaina? Ie tompoko. Dia raha misy vita avy amin'ny zavatra hafa ohatra hoe vita avy amina hoditra hazo, vita avy amina taimbakona dia mety mahaliana anao ve ny ampiasa an'ilay izy? Mety mahaliana ihany raha falafon'ny charbon. Charbon vita avy amin'ny alalan'ny hoe tsy avy amin'ny hazo. Mbola tsy nahita. Mbola tsy nahita fa amin'ny hazo ihany. Amin'ny hazo ihany. Dia raha ianao no mety mahita an'ilay mpivarotra ohatra indray dia mety mahaliana anao ve ny ampiasa azy? Ie, mahaliana. Satria nahoana? Zavatra tsy fahita dia mahaliana. Dia ianao efa naheno ny antsoina hoe recyclage na hoe écologie. Ny recyclage aloha hazavaiko ihany fampiasana zavatra efa niasa ohatra hoe plastika efa niasa dia ahodina avitana zavatra hafa efa nahaliana. Efa naheno. Fahafantaranao azy? Ohatra hoe tavoahangy dia ahodina atao ohatran'ilay pavé reny zao nefa henoko. Mbola tsy nahita charbon vita amin'ny zavatra hafa ankoatra hazo. Dia raha misy ary ilay charbon vita avy amin'ny zavatra hafa ohatra hoe avy amin'ny ronono mety liana ve andrina ampiasa azy? Liana satria mbola tsy fahitako ilay izy dia liana ampiasa azy. Ny tavy, ny fantrana lalina sy ny fanaovana arina fandrehitra avy amin'ny hazo no anisan'ny mamotika ny ala eto Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny WWF. Fa efa manomboka miroborobo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fianarana asa tanana, isan'izany ny fianarana zaitra. Mbola malalaka raha teo ity sehatra asa ity eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Atsesy kameray sy Andra Kotomalala hatrany. Sehatra tena manana ny toerany eo anivon'ny fiainam-pirenena ny asa tanana. Raha ny fanisanana nataony Instat farany teo dia miisa 7,704 sy 4 ny mpanao asa tanana ka tafiditra ao anatin'izany ny mpanjaitra. Raha ny fanadihadiana natao dia miroborobo ny sehatra ny lamaody sy ny zaitra na eo aza ny fitobahan'ny fitafiana vahiny na ny vita sinoa na ny lamba tota avy any ivelany indrindra tao anatin'ny fibohana. Hita ny fahavitriany ankamaroan'ny vehivavy na tovovavy nanjaitra tamin'ny taondasa. Manaraka ny fivoaran'ny lamaody ary mivoatra amin'ny sehatra ny famoronana. Ny asa tanana raha teo raha tsy ahivina dia mifehy sehatra asa maro, saingy vitsy ny olona mahafantatra ireo sehatra asa ireo. Malalaka kosa ary ve io sehatra io raha ny eto Madagasikara? Satria ny resaka zaitra dia mbola malalaka be ny tsenan'ny zaitra manerana an'izao tontolo izao. Ny eto Madagasikara fotsiny hatramin'ny sy ny fibohana tato anatin'ny hoe enim-bolana zany na tamin'ity taona ity angamba ny azoko ilazana azy hoe tena niroborobo ny sehatry ny lamaody. Lafiny maro izay firoboroboana izay manomboka any amin'ny lamba, any amin'ny akora fototra, any amin'ny lalam-barotra, any amin'ny fahazotoana miasa, any amin'ny famoronana asa dia hitako hoe somary niroborobo ny sehatry ny resaka zaitra eto Madagasikara. Efa fantadaza no sady manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eto an-toerana ny zaitra vita malagasy. Hita taratra ankehitriny ny fisongadinan'ny lamaody vita malagasy, indrindra ny fahaizan'ny mpamorona maneho ny talentany sy ny fanarahana ny fivaovan'ny lamaody amin'izao vaninandro iainantsika izao. Efa novelominy indray moa ny antenimiran'ny asa sy asa tanana ho fanatsarana sy fampivoarana maharitra ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara. Ny fandraharana rahateo no isan'ny vahaolana ahafahana miady amin'ny tsy fisiany asa. Eo amin'ny vavoan'ny fanatanjahantena kosa indray dia fantatra fa niembotra eo amin'ny laharana fahazato maneran-tany ny toerana misy ny baren'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra araka ny tatitra avy amin'ny FIFA hatrany. Raha teo amin'ny laharana fafito amby sivifolo i Madagasikara teo aloha dia izao very toerana telo izao noho ny faharesena indroa miataona mahalona ny ekipa pirenena avy ao Benin sy Tanzania. Raha tsy ahivina dia nivoka talao tsara azon'ny Barea nandritra ny kana 20
sy 2 no natafakatra any Madagasikara tamin'ny larana ambonimbony kokoa. Afaka andro vitsy moa dia fandona amin'ny Léopard aviatsy RDC ny Bahrain ny Madagasikara lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fifantsanana amin'ny mondial ataona 2020 sy 2020. Vao avy any ivelany kosa indray dia mbola mandripaka ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao indrindra ny any Rosia noho izay antony izay indrindra tena ndray fanapahan-kevitra lehibe ny filorosiana. Mamitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Nambijo Versitraka sy Tahirina Ranariny. Manay mafy manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny filorosiana Vladimir Poutine amin'izao fotoana izao noho ny nafantarany fa efa ampoly ny ireo olona akaiky sy mifanerasera aminy novoan'ny valanaretina. Araka izany dia nanapa-kevitra izy fa tsy handeha hamonjy ireo fihaonam-be isan-karazany izay hanasana ny Rosia. Nisafidy ny tokamonina mihitsy ny tenany na dia efa nahavita ny vaksiny rosiana Sputnik azy raha ny nambarany. Raha tsy ahivina dia anisan'ireo firenena tsy niraika tamin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus i Rosia kanefa anisan'ireo firenena nahitana tranga betsaka indrindra maneran-tany. Mbola ny 17 isanjaton'ny mponina any an-toerana hatreto no nahavita ny vaksiny. Raha nitatitra avy amin'ny vondrona Hostat anefa dia mahery ny 5.3 hetsy ireo maty vokatry ny Covid-19 tao Rosia hatramin'ny faran'ny volana Jolay teo. Ny variant Delta no tena mandravarava ireo mponina any Rosia amin'izao fotoana izao. Efa hatramin'ny 17 ny volana Jona no tsikaritry ny mpitsabo ny fiparitahan'io variant Delta io. 7.20 isanjaton'ireo olona voan'ny coronavirus tamin'izany no voalaza fa vokatry ny fifindran'ny variant indiana avokoa. Tao Moscou no nanomboka ny paritaka izany araka ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna tany toerana tamin'ny dady voalaza io. Ny vaovaon'ny politika kosa indray ary tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo fianakaviana ravatrano no ny tranomay tetsy akady fotsy be felan-tanana androany ny mpiara-miasa avy amin'ny solombavam-bahoaka feno rahalambomanana. Kojakoja tena ilaina amin'ny andavanandrom-pianana moa no natolotra tamin'ity androany ity niaraka tamin'ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra. Arao ary ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sy ny ratsary ny toky Ramarla. Vaovam-bahoaka feno ny fiasarana amin'ny fianakaviana ireto ka nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana azy ireo. Ny député moa amin'ny vona sy ny aso sosialy izay miseho rehetra eto amin'ity firaisana fahatelo ity dia tsy mba manao tompotrano miony izy indrindra amin'ny hoe vona mampalahelo toy izao dia ny rahany izay efa tsy elatsela izy dia naka ny fanapahan-kevitra dia androany izay zany dia nasenina andeha andana jereo any fa tena mampalahelo tokoa zany zavatra dia izay no nahatonga anay staff amin'ny firaisana fahatelo amin'ny 430 fokotany zany nitondra reny zavatra izay voatsirambon'ny tanana ireny. Tena nampitondray zany dia mirary fahasalamana ho an'izay nisy fahasitrana ho an'izay nisy naratra dia Andriamanitra iady ny adin'izy ireny. Eo amin'ny 20 fianaka tokantrano telo trano telo moa zany no niaran'ilay famaizana dia 20 tokantrano no nahazo ny sitraka n'ilay fanomezana. Ireto nahazo fanampiana moa dia velom-pisaorana any solombavam-bahoaka feno rahalambomanana. Voalohany aloha dia misaotra anareo tsy nanadino an'ireto zanaka amamparanay reto mipetraka tamin'ny reto trano simba reto dia fisaorana mitafitafy no tolotra anareo ampitao amin'ny monsieur le député zany ny fisaorana sy fakasitrahana. Fa na izany na tsy izany nefana izay tompo-trano koa zany mba mangataka zany raha mety ampitao amin'ny monsieur le député mba mangataka fanampiana izay satria enjana be le fanamboarana le trano izay efa somary osaosa ihany dia mangataka zay foinareo zany na ina dia raisina etanandroa. Isaorana betabe anareo vao amin'ny atokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ny député feno koa amin'izao fanomezana fitsinjovana ny vahoaka izay tsapahoriana tamin'ny vona izay niseho teto tamin'ny omaly. Ekena tokoa fa raha tsy teo ianareo nanampy dia hanaviravitanana reto vahoaka izay tsapahoriana. Nefa ny ankehitriny nitondranareo izany koa solotena azy ireo mitondra amin'ny fisaorana feno fakasitrahana tamin'izay rehetra nataonareo. Boty fotsy, cahier, stylo, koveta
ary lela vola moa no natolotra androany. Fa io vaendrika kosa ny fionana an-tampony Afrika France amin'ny ity taona ity. Tsy ny filoham-pirenena intsony no andray anjara tahaka ny mazatra fa ny fiarahamonim-pirenena na koa ny mpandraraha no hiara andinika ny fifandraisana amin'ny la Frantsa sy ny kontinanta afrikana. Arory ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sindratsara ny toky Ramarla. Amin'ny vavaliny volana Oktobra no hotanterahana ny fionana an-tampony Afrika France en la Frantsa. Izy fiovana amin'ity taona ity. Tsy isy ireo filoham-pirenena afrikana intsony no andray anjara amin'izany hetsika izany. Rafitra afatanteraka no anatrika ny fionana. Mpikamana amin'ny fiarahamonim-pirenena, mpikaroka, mpandraraha, manampahaizana, mpanakanto ary maro hafa. Izy ireo no antsoina hiara-dinika amin'ny filoham-pirenena frantsay izay mbola hitondrana fiaraha-miasa sy fifandraisana eo amin'ny la Frantsa sy Afrika. Zao aty Afrika zany ny afrikana zany avy mianatra démocratie. Ao anatina démocratie dia ny société civile contrepoint société politique. Raha hoe marefo zany ny société civile dia ohatran'ny tsy matohatra loatra le société politique fa indrindra zay mpitondra aty Afrika dia lasa manao zavatra enjakenjana kokoa zany dia tsy voaharo tsara zany le tombontsoan'ilay vahoaka zay représentevan'ny société civile. Dia lela zaiky teo ny matoa frantsay zany miantso an'ireny dia voalohany indrindra aloha zany tiana mafy ny démocratie zany izy aty Afrika zany amin'ny lafiny anankiray. Faharoa koa nefa nahazadonoina fa à travers amin'ny alalan'ireny société civile ireny matetika no miditra ny firenena anankiray indrindra lehibe zany satria izy tsy tafiditra intsony amin'ilay hoe relation entre état d'état à état zany hoe raha tia ny zavatra tiany fantatra tia ny zavatra ho atao ampidirina amin'ny firenena anankiray dia amin'ny alalan'ireny izy zany. Betsaka zao hitanao zao na amnistie internationale betsaka manenjika hoe ampiasain'ny firenena tsy ampiasain'ny firenena roa ary izay mihitsy nefa nataony ny Amerikana raha manao an'izany ny ONG izy no mampiasa be dia be misy olona ampiasainy na izy mihitsy ary misy agent miditra amin'ireny ONG reny dia reny mora tafiditra kokoa amin'ny resaka hoe développement, éducation, santé fa mitsikilo amin'ny alalan'ny ONG zany ny firenena lehibe. Fa tsy tafiditra intsony izy raha hoe relation d'état à état. Everina fa tsy mandehandeha ho azy izao fanapahan-kevitra izao. Maria Natrany fa tao anatin'ny volana maro dia nisehoana krizy samihafa teto Afrika. Misy aza ny filoha maty am-perinasa. Ie amin'ny lafitra anankiray moa zany zay indrindra hoe anamafisana ny démocratie fa ao anatina démocratie manko dia hoe alternance au pouvoir fa tsy hoe fanonganam-panjakana na hoe famonoana filoham-pirenena. Tandremy nefa zay ny zavatra tiandrareo atao fa matetika amin'ny grande puissance tsy arakaraky ny zavatra lazainy no ataony satria be dia be no hita fa hoe ny frantsay ohatra zany tafiditra fanonganam-panjakana maro samihafa aty Afrika. Guinée zao dia fa izy naorinan'ireny raha mbola nahadiadina tsika be dia be zavatra azo lazaina momba ny Guinée. Ny azo ambara aloha dia ivaendrika ny fionana an-tampony Afrika France. Fanamparitaka atao anatin'ny tambajotra tserasera andro maromaro izay ny feo ny vadina minisitra vavy iray sady mitana toerana ambony eto amin'ny firenena izay mandrahona manambonahitra am-perinasa iray. Niparitaka ity horonam-peo ity ka olona maro nitohina tamin'izany ary nitondra ny heviny androany ny jeneraly Ramakavelo. Arory ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sy niratsara ny toky Ramarla. Taorin'ny poany rara Monsieur Saïd sy Lalatina Rakotondrazafy dia nivoaka ihany koa ity horonam-peo misy ny feo ny vata Lalatina Rakotondrazafy ity. Antso telefônina ka nirazany ity farany fa anagatra olona kaiky anty jeneraly niresaka taminy an-telefônina ity. Tsy vita fandrahonana fa narahina teny ratsy sy fandrahonana anaisitra amin'ny toerany mihitsy an'ity jeneraly mbola am-perinasa ity. Tsy aradrariny izany rehetra izany hoy ny jeneraly Ramakavelo. Tena tsy mety na iza raha onanao tsy hoe satria manam-boninahitra fa na iza alalana avy moa nahafahanao mandrahona olona na ataoko hoe na filoham-pirenena zany ianao tsy tokony andrahona olona raha misy zavatra tsy mety tokony fitsarana fa tsy lasa ianao manao mampitahotra satria ianao manana toerana ambony satria ianao mitondra fitaovam-piadiana satria tsy mety amiko reny tsy mety na iza ianao na iza fandrahonana olona zany ny afaka manao fanakianana sy ny mampitandrina dia na ny mpitandrina filaminana
na ny fitsarana zay ihany akoatran'izay tsisy manana zoanana an'izany. Tsy vao izao nivoaka ny dosie maloto ny ity vadina ministra amperinasa ity. Ratsaivina dia anisan'ny voatontonona tamin'ny raharaha fitifirana amin'ny Monsieur Saïda ihany koa ity vadina ministra ity ka andrasana ny toy ny raharaha. Fa mbola nitondra ny heviny mikasika ireo faritra tsy mbola manana gouvernoura mandraka androany ny generaly Ramakavelo tamin'ity androany ity. Mampametra-panontaniana ihany ny antony tsy mbola nisy ny fanendrena araka ny fanazavana araka izao manaraka izao. Ohatrany mahagaga ihany hoe olona veny tsy misy sa misy karazana olona akaiky ny fitondrana miady toerana dia tsy hita amin'ireo no alefany. Amin'ny fahitako azy manina ny faritra rehetra andrindrindrindra io gouverneur io raha ny lalam-panorenana tena hoe zavatra fidiny fa tsy tendreny io dia efitra tsy fanajana lalam-panorenana fa na amerina injataon'izany raha hoe ajao ny lalam-panorenana dia ko rehefa ny daholo be moa manaiky inona tsy zahrery iteny foana hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana zay mahatonga ohatra mahatonga andreny hoe ela be vao voatendrena be dia be loatra le olona aroson'ny olona samy ao fitondrana daholo izy tiany olonay farany tsy hitatsony hoe izy amin'ireo zany ny atao satria tohatra ny mahazavaram-patana daholo le olona manohana ny candidat ny hiditra gouverneur any ingely fipetrany ka ny fanendrena gouverneur tsy tokony hijerevana an'izay fa hoe tena avita azy ve ty ary tena hoe olona ahalala an'le zavatra mitanko amin'le faritra ve ty olona ty zay koa hoe tokony hoeritreretiny fa tsy hoe apetrapetraka fotsiny fa satria ty namako dia ty tiako dia ty atokisako dia ty ny ataoko any nefa mety tsy fanara-tsaina amin'ny olona any mihitsy satria tsy zavatra fantany akory ao amin'le faritra zavatra misy igny zany tonga izy dia mijabajaba fotsiny manahira tany amin'ny andro ny général Ramanatsony tamin'ireny fotoana ireny tamin'izany moa ny olona santeny ngamba fa zao tsy santeny hoe manindry olona izy tena milaza mihitsy le hoe zay ozy nampianatra zanaka zay manana olona tena hoe mahafantatra ny zavatra misy ety aminay zay tsy mila ny olona nitendrenareo niakatra taty-tanarivo mihitsy le solo tena avy any amin'ny faritra nylaza hoe dia nysoloana zavatra ohatran'izany zavatra efa nitsy zany fa tsy hoe zava-baovao tamin'ny andro général Manatsony. Fatera-tany Indo-Pakistanais misavalo sy solombavam-bahoaka iray no tsy afaka nandray ilay sidina Ethiopian Airlines Somaly izy reto izay nikasa andeha any Dubai no ayahina ho nitondra volamena antsokosoko ivoaka any Madagasikara izay entina any Dubai izay lapa ny volamena ireto farany tsy nankasitraka ny fisavana indromy antaona natao azy moa ilay solombavam-bahoaka raha ny fampitombo voaray. Fa tsy nahazo fahafahana vonjimaika ireo telo voasaringitra tamin'ilay fanodranana volamena milanja 370 kilaosy sasany izay tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny herinandro lasa teo no fantatra fanangataka fahafahana vonjimaika izy telo saingo no lava ny fitsarana tany antoerana izany. Raha tsaivina dia efa nahazo fahafahana vonjimaika izy ireo ny volana Martsa lasa teo rehefa nandola mandy. Tsy naharitra ela akory nefa izany fa dia nampidiry ny polisy ny Interpol amponja indray. Mariana moa fa tsy misy valy ny treto ny fangatahany fanjakana malagasy ny amin'ny ampodiana azy telo reto ho tsaraina eto Madagasikara ny fitsarana afrikana tatsimo miandry ny fampiarana lalàna iraisan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny SADC amin'ny fafana mapody ireo ahina ho nanao eloka avy any ivelany na ilay antsoina hoe extradition isika amin'izao fotoana izao. Fandeho fitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosary ireo teboka samihafa ny vohitra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ando miaratiana sy tahirina. Ailiky ny mpitondra any amin'ny mpanohitra avokoa ny tsy mety ataony. Tsy hemitra manolonjany anefa izy ireo fahanao ny asa araka ny efa nofaritana ho tanterahana dia ny fanatsika fonana ireo tsy mety ataon'ny mpitondra. Tsy minjany eo fa mampamifantatra izany amin'ny vahoaka ahatonga azy ireo andray andraikitra. Mpanohatra mihitsy zany. Kontiton'ny mpanohatra tsotra be ny aza. Ny teny mitsikera manazava ny zava-misy amin'ny vahoaka malagasy. Ka izy tsy manana fahefana andeha hanopozim-perako. Izy nga manana fahefana andeha hanamboatra lalana. Fa rehefa tsy mahavita ianao dia tsikera mpanohatra zany. Izy nga manana fahefana hanao ampiakatra vidiny entana dia mamirabe indrindra satria mpanohatra amin'ny mpanohatra zany fitondram-panjakana. Milaza izy fa misakana amin'ny fampandrosoana amin'ny mpanohatra ary ny vidiny entana sy ny sisa manana fa mafy be an'le fitondram-panjakana mampidina an'izy dia tsy ahitany vahaolana. Raha izay zany raisina amin'ny lôjika tsotra dia zao tena tokony ala zany le fitondram-panjakana satria tena tsy mahavita ninina izy.
de mpanohatra zany no mitondra raha izay lafin-javatra zay no resahana de makaty any toeran'ny mpanohitra zany mety amin'ny fitondram-panjakana satria zay no mety manavana anazy kokoa nanomboka 7 sy 20 ny tondrany vahoaka an-dalambe. Isan'ireo teboka lehibe ny banan'ity fandarana ity ny mahakasika ny vidim-piainana. Ny vohitra tamin'izany fa tsy misy afa-tsy ny fanohanana ireo tantsahiny fotony no tena vahaolana aingana. Averitsika eto fa nisan'ny nampanantena ity fitondram-panjakana ity ny ampitombo hatrany amin'ny ray hetsy hektara amboniny ny velaran-tany azo ambolembary eto Madagasikara miandritsika hatramin'izao hoe roa taona sy tapany aty aoriana 4 hektara zay no nitombo dia zava-misy hitatsika napin'ny krizy isan-karazany tranga teto Madagasikara sy eran'izao tontolo zao dia nihitsoka teo ary tsy hita izay hiezaka manokana ny amin'ny fampitomboana amin'ny famokaran'izay ka raha hiezakazaka tsika ho any amin'ny mpamboly sy ny tatsaha ny mpamboly vary amin'ny akapobeny inona moa no maromaritra iraisana azo jerena any sanatria ve hanery na hanampitamby na iangavy ny mpamboly vary hoe ahenao ny vidin'ny vary miala avy aty aminareo zany hoe hanery na hanampitamby na iangavy ny mpamboly vary hoe amdio masokarena na amdio faty-antoka ny vokatra zay vokarinareo amin'ny resaka fambolem-bary dia teo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe sao dia diso lalana ary ny paikady izay hoentina miady amin'ity fiakaran'ny vidin'entana ity. Ankoatra ireo ny vahiny tao anatin'ity fandarana ity ihany koa ny tanora tiako Madagasikara. Ny resaka momba ny olana menjady amin'ny tanora ankehitriny tokony mahakasika ny hetsika ara-tsosialy karakaran'ny tanora timo etsy alasorana isabotsy ho avy izao. Fa mikasika ny akony hetsika tany Antsirabe sy ny fomba fitondrany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao kosa no votoatin'ny fandarana sahilasy zao teto amin'ny MBS tamin'ny omaly mamitana amintsika izay vaovao izay ry nampitso verisitraka sy tahirinena. Na dia teo azy ireo sakany isan-karazany nataony teo anivon'ny fitondrana tamin'ny fikanando rezionaly tany Antsirabe ny farany herinandro lasa teo dia namafisiny tanora RMDM fa tratrany tanjona raha ho an'ny mpanohitra. Manoloana ny fitaka mahazo ireo vahoaka eo amin'ny lafin'ny vidim-piainana dia mirona makaty amin'ny mpanohitra avokoa ny olona ranonambarany. Ny antony voapita ny afatra satria ny voizina tao dia ny fanampitana any amin'ny faritra ny résolution 20 ino no zahanampitaina isaky ny faritra ny zavatra iny dia tratra ny tanjona fa raha tokony mbola ho betsaka noho ireny ny olona tonga dia nisy moa dia sakan'izay ny olona tsy afaka nanoatra ntsony ny olona satria voabahan'ny mpitandro amin'ny filaminana ny lalana seraka ny tanàna fa aminay zany tafita ny afatra. Tsy mitsotra amin'ny vahoaka nefa ny mpitondra ankehitriny tsy amin'ny resaka vidim-piainana ihany fa na mikasika ireo fitohizan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy tokony hovitana ny vahoaka raha ny fanazavana. Mahazovahana tokoa tena mahazovahana tokoa ny fanoherana amin'izao ny antony. Raha antsika mahita amin'izao fotoana izao ny vidim-bary tsy mitsahatra ny fiakarany, tsy mitsahatra miakatra ny vidim-bary ary ny vidina fitaovana fanaova-trano any karana reny tsy voafehan'ny fitondram-panjakana ny karana fa raha voafehany dia tsy miakatra reny zavatra reny ka dia mitodika any aminareo vahoaka malagasy fa afetsen'ny fitondram-panjakana io fampiakarana vidina pepena tsy mitsaha miakatra io sy io fitaovana fanaova-trano tena izay midangana mila tsy zakany vahoaka malagasy. Tsy miova ny vahaolana rosin'ny RMDM dia ireo rehetra voalaza tao anatin'ny fehi-kevitra nandritra ny fikanando nasionaly. Ny fandravana ny ACC sy ny CENI ny fialan'ny filoha ny antony tenenana ny zavatra dia izao io no fehi-kevitra mivoaka tamin'ny fikaonan-doha izay no mahatonga anay tsy mitsahatra mamerina hoe ireo ihany ny vahaolana. Voalohany volana oktobra izao indray ny fikaonan-doha rezionaly manaraka izay atao any Morondava.
dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no hanarainao ny fandarana aona marina ary ny oronan-tsara totry ny MBS aona kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Mr Brooks ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko